fifaliana ho ahy mitandrana sofinirina Ramboarison no miarahaba antsika rehetra na aiza iza misy anareo manaraka sy mihaino zao fandarana azo antoka fanavota amin'i Kristy fitoriana ny famarinana mba tanteraka tean'i Jesosy hoe andana atao mpianatra amin'ny firenena rehetra ary koa misy fanambarana hoe ka tsao aloha mifanjakantsy ny famarinany dia anampinao zany rehetra zany. Zay indrindra ny toriana zao afatra hanambarana zay hoe hanambarana ny famarinana anjarantsika tsiray avy manaraka miaino tsara mankataka amin'ny fanamasina na marina zany na tsy dia fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika rehetra ary mbo tanteraka amintsika fikasany sy natonga amin'ny fanambarana hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zany natokana mba tsy very rehetra mino azy fa hana fiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hanameloko zao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao araka voalaza amin'ny Jaona 3:9-10 ary koa Andriamanitra sotra masa milaza fa tsy tia nisy overy fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Mba tanteraka ny fikasan'Andriamanitra mihitsy satria zay natonga Jesosy nanaiko ombola teo niaso fijaliana nandatsaka ny rany satria ao amin'ny rà misy ny aina dia natolotra Andriamanitra ny rano Jesosy navotana antsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny rà misy aina dia natolotra nareo zany natao ambony alitara hanavotana inareo satria ny rano manao fanavotana satria ainy zany Levitikosy 7:10. Satria ny tenin'Andriamanitra no dinihina ambara azavaina dia ivavakitsika. Saotranao zahay Andriamanitra no mifasamy famindramponao ny fahatanteran'izao fotoana izao dia matoky sy manantena ny fitiavanao sy ny famindramponao zay mba amisaina faindrena fahalalana ty mpanotsy mahasoa ity ary ametraka ny teny eo mivavako ihany koa ary hitondra ny hafatra any amin'ny olona rehetraeran'izao tontolo zao izay vonona mitady famonjena miomana hitsenan'i Jesosy amindreo ny lanitra ary mba hoany amin'ny lanitra miara-manjaka amin'i Kristy mandritra ny arivo fotoana ary veo hoany amin'ny tany vaovao sy tany vaovao. Ho anao ny dera ho anao ny sotranao voninahitra Andriamanitra aminaran'i Jesosy Tompo sotry Andriamanitra amen alleluia. Efa dinitsika teto ny amin'ny tenin'Andriamanitra ary koa ny amin'ny hoe ny fanamasina ary efa nandinika ny tenin'Andriamanitra sika dia lazavaina hoe inona toy hoe ny fanahy ny faminaniana efa vita ny fanazavana zany zao indray tsika dia andinika mbo ny amin'ny ny finoana sy ny fitiavana arak'Andriamanitra. Nahoana moa no nampiarahana zany finoana sy ny fitiavana arak'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana 5:5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Galatiana 5:5 minaran'i Jesosy Kristy Tompo fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana ny tsy famorana fa ny fitiavana zay miasa amin'ny fitiavana. Mazava tsara amin'ny fanambarana eto finoana zay miasa amin'ny fitiavana. Zay no nandraisina ny lohateny hoe ny finoana sy ny fitiavana araka an'Andriamanitra. Raha dinihina ny tenin'Andriamanitra amin'ny Hébreux 12:1 dia zao ny fanambarana. Hébreux 12:1 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe any finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra ny tenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Fahatokina ny zavatra ny tenaina avy amin'Andriamanitra, fahatokina ny zavatra ny tenaina nambaran'Andriamanitra amin'ny soratra masina, fahatokina ny fanantenana vokatry ny fanavotana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ny finoana ny fanantenana ny vokatry ny asan'ny ran'i Jesosy, finoana ny fanantenana vokatry ny asan'ny fanamasina ao amin'ny tsiray avy mba ho tonga azo famonjena. Zay ny fanambarana ary fona dia fahatokina ny zavatra mitenaina ary koa fanehoana ny zavatra tsy hita maso tsarotsika tsapahitany nefa kosa tanterahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ho any zay mihina. Ary zao koa voalaza eo amin'ny Hébreux 12:1. Hébreux 12:1 amin'ny anaran'i Jesosy fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy fa zay manaton'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa an'izay mazoto mitady azy. Ny finoana araka voalaza eto zao raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azona sitraka amin'Andriamanitra. Na mivavaka ohatra ninona azy kanefa rehefa tsy ao le finoana dia tsisy azona sitraka amin'Andriamanitra. Zay nge le natonga ny teny hoe tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko niditra fanjakany lanitra
fa zay manao ny sitrapo ndraiky zay ny tany. Zany hoe tsy rehetra mivavaka rehetra fa mivavaka amin'ny finoana. Zay no ndraiky vavaka amin'ny finoana. Zay mazava tsara ny teny eto hoe amin'ny tenin'Andriamanitra fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azona sitraka amin'Andriamanitra. Mazava tsara zany teny zany fa zay manaton'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamano soa zay tsy mazoto mitady azy. Maro reo olona zay tonga manatona ao an-trano, ao amin'ny voan'ny deoniny, ao amin'ny marary. Ary misy olona le milaza hoe za mba fa mivavaky ihany satria mpiandro fa tsy mety mivaly misy amin'ny fivavahana, fa tsy mety sitrana misy ny zanako, tsy mety sitrana mivadika ohatran'izany. Tsy fantany akoa ny dikany hoe mpiandry. Nanontany azy hoe inona ny dikany hoe mpiandry? Tsy fantany akory. Fa ny dikany hoe mpiandry ange hoe berger amin'ny teny frantsay e. Mpitandrina ny dikan'izany, pasteur ny dikan'izany. Pasteur mihitsy ny tena dikany. Ka izy rehefa dika hoe pasteur anao zany, tsy pasteur osa. Pasteur ho any dikany hoe mpiandry. Tokony ho fantatsika zany. Zay zany a, etsika de mazava tsara hoe tsy azo mahazo sitraka mihitsy raha tsy amina amin'ny finoana. Misy tenin' Jesosy manao hoe tsy izy rehetra manao amiko hoe tompotompo, zany hoe tsy rehetra mivavaka amiko rehetra. Tsy rehetra manao amiko hoe tompotompo no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa izay manao ny sitrapony ndraiky zay ny an-danitra. Ao anatin'izany sitrapon'Andriamanitra zany ny finoana. Marina anao amiko amin'izany androany hoe tsy efa naminany taminanareo anao va zay, tsy efa namoaka demi taminareo va zay, tsy efa nanao sehibe taminaranao va zay. De hoy Jesosy hoe ambarako amin'ny maromaro hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrehatr'izay, miala amiko nareo mpanao meloka. Tsisy tsy mahay an'izany mpitondra ny tenin'Andriamanitra, malala an'izany tenin'Andriamanitra zany. Satria voalaza tsara any amin'ny Mateo 7 zany, 9:20 ka hatramin'ny 3:20. Ary de zay zany no fandehany. Ara ahoana moa zany mahatonga ny finoana? Raha rahantsika ireny teny Andriamanitra amin'ny Romanina 10, 7:20. De zao ny tenin'Andriamanitra mba tanteraka ny finoana amin'ny olona anankiray. Romanina 10, 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa ny finoana de avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Raha tiananay finoana zay araka le voalaza amin'ny Baiboly hoe finoana miasa amin'ny fitiavana. Raha tsy amin'ny finoana tsisy azona sitraka amin'Andriamanitra. Ny finoana de fatokena amin'ny zavatra ny tenaina, fa noho ny zavatra tsy hita. Raha tsy mamaky Baiboly tsy ho tanteraka zany. Ary mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto, ny finoana de avy amin'ny toriteny, toriteny avy amin'ny tenin'i Kristy. Mila mamaky Baiboly tsika. Zay no mahatonga manazava matetika ho an'ny olona zay miara-misaka amiko. Ty Baiboly ty de mizara roa. Ao ny fanekena taloha, fa tsy testamenta taloha akory. Raha vao miteny hoe testamenta taloha dia tsy mamaky azy ny olona. Kanefa Genesisy ka hatramin'ny Malaky, ireo no teo soratra masina. Zay no mahatonga an'i Jesosy nilaza ao amin'ny Lioka 4:20. Lioka 4:20 ka hatramin'ny 9:20. Zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Lioka 4:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. De hoy izy taminy, resaka tamin'ny mpianatra zany Jesosy, zao ny teniko zay lazaiko taminareo fony mbola teo aminareo aho, fa tsy maintsy tanteraka zay nanoratanay tao amin'ny lalà Mosesy sy ny mpaminany ara-salama. De nanokatra ny sain'ireo izy ahalala ny soratra masina. Soratsara fa natao hoe soratra masina. Genesisy, bokin'ny mpaminany reo ary bokin'ny salama. Reo natao hoe soratra masina. 9:20. Ary izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Ny soratra masina. Raha vao miresaka tsika hoe testamenta taloha de tsy mamaky ny olona.
fanekena taloha mantsy ny tena marina satria le fanekena de soratana fanekena taloha fisorata tamin'ny vato fisaka sy tamin'ny boky. Zay ny tenyandriamanitra malibetsaka ny tsy mahalala an'izany. De Deutéronomia toko fahasivy Deutéronomia toko fahasivy andininy raiky amby andininy sivy ka hatramin'ny raiky amby folo. Deutéronomia toko fahasivy andininy sivy ka hatramin'ny raiky amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: raha niakatra tao an-tendrombohitra aho handray ny vato fisaka de ny vato fisaka izay misy fanekena nataony avy Andriamanitra ka nitoetra 7 andro sy 7 alina tao an-tendrombohitra sady tsy nihina-kanina na nisotro rano, de nomeny ave ahy ny vato fisaka roa voasotry ny fanondron'Andriamanitra, ary teo aminy no nisy ny teny mireketra nolazainy ave taminareo tao an-tendrombohitra tao amin'ny afo tamin'ny andro nivoriana. Ary no nitapitra ny 7 andro sy 7 alina de omeny ave ahy ny vato fisaka roa de lay nisy ny fanekena. Tsara zany fa le didy folo ny fanekena nomen'Andriamanitra. Tsy ny didy folo ihany no atao hoe fanekena fa Exodosy 4:20 de misy fanambarany toy zao koa. Exodosy toko faha 4:20 de zao voalaza amin'ny andininy fito sy ny valo. Exodosy 4:20 andininy fito sy ny valo, voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany manao hoe: de naka ny bokyny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona, aroa ny olona zay rehetra nolazainy ave dia hataonay sy ekenay. Ary nalay misesy ny ranony ka natopony tamin'ny olona de hoy izy: ity indro ny rano fanekena zay nataony ave taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Ny fanekena taloha de nisoratana tamin'ny vato fisaka ary tamin'ny boky. Niezaka ny olona nitandrina azy fa tsy natandrina. Fa ny fanekena vaovao kosa de Andriamanitra misy ny teny ataoko am-pony lalako sady soratako an-tsainy. Voalaza amin'ny Hebreo toko 10 misy an'izay. Azao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka zany andro zany hoy ave ataoko am-pony lalako sady soratako an-tsainy. De ny fanahy masina no mahatonga matandrina. Zany teny zany mantsy de ao amin'ny Hebreo. Tsara mba ho fantarantsika tsara satria maro no mieritreritra hoe tena misy an'izany marina avy eo amin'ny sotra masina ao amin'ny baiboly. Fanekena nataon'Andriamanitra io. Toko 10 andininy 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao fanekena ataoko aminy rehefa afaka zany andro zany hoy ave ataoko am-pony lalako sady soratako an-tsainy. De koa izy fahotansineny tsy tsarovako intsony. Zany ny fanekena vaovao. Ary fanambarany tao amin'ny Hebreo toko 9 izy io. Hebreo toko 9 andininy 8 ka hatramin'ny 10 miteny hoe: Hebreo toko 9 andininy 8 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa manome tsiny ny olona izy manao hoe: ino avy ny andro hoy ave zay anaoko fanekena vaovao ho amin'ny taranaka Israely sy ny taranaka Joda, nefa tsy araky ny fanekena nataoko tamin'ny razana tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko, ary zaho kosa de tsy nitandrina azy hoy ave. Fa zao ny fanekena ataoko amin'ny taranaka Israely, rehefa afaka zany zany hoy ave de ataoko am-pony lalako sady soratako ao an-tsainy. Ary zaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko. Hitarotsika zany fa fanekena vaovao nataon'Andriamanitra dia
ataondramanitra ao am-po ao an-tsaina ary rehefa nataondramanitra ao am-po ao an-tsaina de ny tenin'andriamanitra amin'ny Ezekela eny amby telopolo. Ezekela eny amby telopolo ny andiny eny amby roapolo fito amby roapolo. Ezekela eny amby telopolo andiny eny amby roapolo fito amby roapolo. Voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanavavao nataoko anatinareo ary isoroko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko nataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka lalako tandra fitsipika analaka azy. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto. Tsy le olona mihitsy no miezaka fa ny kena talonina nanao an'izay natao tamin'ny vato-tsisaka, natao tamin'ny boky de mamaky ny olona de miezaka hitandrina azy fa tsy nahatandrina. Dia Andriamanitra koa zany tsy nitany zay fanekeny zay. Fanekena vaovao, meko fo vaovao sy fanavavao nareo, esoroko anareo fo vato. Da ahoana ozy ampitoeriko ao anatireo mifanahiko mba aizanareo mitandra diso fitsipika analaka azy. De Andriamanitra koa ny teny io fanekena vaovao de zao ataoko ampondra lako sady soratako an-tsaina. Andriamanitra zany manatanteraka le fankatoavana ao am'le olona fa tsy le olona miezaka no fankatoavana. Zay ny fanekena vaovao, ataoko ampondra lako sady soratako an-tsaina. Zay ny mazava-dehibe ny fitiavana sy ny finoana araka an'Andriamanitra. De ny finoana avy amin'ny toriteny, toriteny avy amin'ny teny Kristy, nazavainy zany apahany am'zay atao amin'ny baiboly. Fa raha tsy mamaky baiboly tsika, misy tsy mamaky an'io tenisika hatramin'ny malaika io mihitsy, nefa raha mivakitsika atao amin'io ka de lazainy Jesosy fa manambara azy regny. Ary Jesosy aza nge milazy ao amin'ny Matio fa ny olona zany a tsy mahalala mihitsy ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina. Azay indrindra zany na tonga an Jesosy niteny ao Matio 2:20 andiny 7:20 manao hoe Matio 2:20 andiny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe a Jesosy namalika anao taminy hoe mahadiso hevitra ianareo tsy fahafantaranao ny sotra masina na ny herin'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana ny tenenan'i Jesosy no tsy mbola voasoratra amin'ny bokin'ny Matio, Marka, Luka, Jaona sy apôstôly, tsy mbola voasoratra koa ro epistily manomboka ny Romanina ka hatramin'ny Apokalipsy, tsy mbola voasoratra. Ina ny sotra masina resahany eto? Mahadiso hevitra ireo tsy fahafantaranareo ny sotra masina. Raha azo ampiny zany de mahadiso hevitra ireo tsy famakinareo ny soratra masina. Genesis ka hatramin'ny Malaki. Fahadisoana mihitsy ary maro ny olona ny diso am'zany. Ary ny tenin'i Jesosy de milaza mihitsy fa tsy mety mihitsy ny tsy mamaky ny baiboly. Fahadisoana io. Ary hoy koa Jesosy ao amin'ny Jaona 5 any andininy 7:30. Jaona 5 andininy 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao amin'ny no ananonareo fiainana mandrakizay ary reny no manambara. Soratra masina isan'i Jesosy eto teny Genesis ka hatramin'ny Malaki, dinihinareo ny soratra masina ary reny no manambara. Ary ilaina mihitsy zany mamaky andreo. Ankabeazan'ny olona de tsy mamaky andreo mihitsy, fa manontolo izy mamaky de salamo ihany. Avy eo de mamaky ny Matio tonga ny Apokalipsy. Tena fahadisoana be mihitsy satria tsy mitoetra ny finoana. Mila mamaky ny baiboly tsika. Azay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny ohabolana. Ohabolana 4. Ny fanambaranao izay milaza toy zao andininy 20 ka hatramin'ny 2:20. Ohabolana 4 andininy 20 ka hatramin'ny 2:20 minaran'i Jesosy manao hoe anaka tandreo ny teniko atongolany sofinao iain'ny filazako aza vely aly ao masinao izy ka rehefa raiketo amponao fa ainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ny nofo rehetra. Andriamanitra misy ny tena anaka tandreo ny teniko. Ahoana fomba hitandremana azy? Atongolany sofinao iain'ny filazako miaino tsara ary aza vely aly ao masinao izy zany hoe vakio. Fa ahoana? Fa raketo amponao de angatany Andriamanitra nampitoetra azy ao am-po fa ainao an'izay mahazo azy mampitondra ny finoana
toro fahasalamana zany. Azay ny ilana ny hoe mamaky, tsy mamaky ny Matio mandra-pahatonga ny apokalypsy ihany fa indrindrandrindra ny Genesisy ka hatramin'ny Malaky ahitantsika ny fanambarany amin'ny Jesosy. Angatahana amin'Andriamanitra nefa hoe inona avy ny zatra manambara an' Jesosy amin'ny teto soratra masina ireto. Fa raha tsy zany a de tsy mety. Korintiana voalohany toko faha 12. Korintiana voalohany toko faha 12 andininy fito ka hatramin'ny fahasivy. Korintiana voalohany toko faha 12 andininy fito ka hatramin'ny fahasivy. Mianaran' Jesosy manao hoe ary izy rehetra de samy nomena ny fampisehoana ny fanahy azy soa. Zany ny rehetrarehetra dia nomena ny fampisehoana ny fanahy azy soa. Fa ny tsiraray, tena maro ny tsiraray mihitsy a, fa ny tsiraray nomeny ny fanahy teny fahendrena. Raha olona ray monja no mahazo fahendrena de loza. Ary io fahendrena io tsisa fa Jesosy Kristy tompo. Ary fa ny tsiraray nomeny ny fanahy teny fahendrena ary ny tsiraray teny fahalalana arak'izany fanahy izany ihany. Jesosy ny fahendrena, izy koa ny fahalalana, izy toy ny orenany rehetrarehetra ao, de Jesosy raha tsy ao Jesosy tsisy hevitra mihitsy. Ary toy izay tsika ny andininy fahasivy ary ny tsiraray Finoana amin'izany fanahy ray izany ihany. Hitantsika eto zany fa ny finoana tsy avy amin'ny hoe famakina ny teny na ny fihainoana ny teny Andriamanitra ihany. Rehefa hitan'Andriamanitra fa tena mitrantsaka mitady famonjena le olona ary mamaky de omeny ny fanahy masina azy ny finoana. De zany fa tena zava-dehibe tsy hoe akory hoe zano miezaka ino. Mazava tsara io andininy fahasivy io ary ny tsiraray finoana amin'izany fanahy izany ihany. Zao tsara fa tena fanahy masina mihitsy rehefa mamaky ny baiboly tsika mandray azy tsara. Raha fanafantarantsika ny teny ao anatiny ao, ny hevitry ny teny sotra masina, ekehitsika izany raisitsika de meno ny fanahy masinantsika ny finoana. Ndray andro nangataka tamin'ny Jesosy ny mpianatra ampitomboa ny finoanay. De hoy Jesosy hoe raha vao manafona-kely tahaka vao tsy sampy de mafindra tendrombohitra. Raha hiteny an'ry hazo ry nareo mianjarana ny ranomasina de mianjery izy. Kanefa zao aiza no hatanteraka amin'ny finoatra zany raha tsy avy amin'ilay lala amin'ny fanahy masina. Rehefa mamaky ny baiboly tsika Genesisy ka hatramin'ny Malaky ny sotra masina de Matio pahatonga ny apokalypsy vakina hatrany. Aza moa manoro-hevitra ny olona fomba famakina azy zao toko 3 isan'andro. Ary mampitete mahoatra manoka ny Genesisy tsika mamaky toko 3 isan'andro. Vovaky ny Genesisy de mandeha any amin'ny Matio ndray avy de mandingana. Vovaky ndray Matio de miverina any amin'ny Salamo. Vovaky ny Salamo de miverina ndray tsika makany amin'ny Exodosy toko 3 isan'andro. De avy eo ohatr'izay ao anatin'ny herintaona io de voavaky io baiboly ray manontolo. Misy olona nahavaky azy impolo, impito. Kanefa na de nahavaky azy ohatr'izany aza tsy mahalala ny hevitry ny tena sotra masina satria nahoana tsy mangataka amin'ny fanahy masina hanokatra ny fo amin'ny mpanano sy ny sainy. Tsy mangataka amin'ny fanahy masina hanazava azy fa manantena ny fahaizany sy ny diplômany izy. Azay zany ny fahavoazany ankabeazan'ny olona ka tsy mahatakatra an'izay voalaza ao amin'ny baiboly. Azy indrindra zany no voalaza fa ny finoana dia avy amin'ny fanahy masina. Voalohany indrindra aloha mamaky tenin'Andriamanitra. Finoana dia avy amin'ny toriteny, toriteny avy amin'ny tenin'i Kristy. Ka rehefa hitan'Andriamanitra fa mikatsaka marina le olona no fitary amin'ny fanahy masina, sokafany fo mampanasa zany de ny fanahy masina mampitoetra le finoana izay mafindra tendrombohitra, mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra. Azany finoana zany a de tiany Jesosy ho amintsika satria tondra famonjena ho an'ny maro, fanasisana ho an'ny maro. Misy fanambarana atao Matio toko 8:1 ka hatramin'ny 4. Matio toko 8:1 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nidina avy teo tendrombohitra izy de nisy vahoaka betsaka nanalaka azy. Ary indro nisy boka anankiray nanatona de niankohaka teo anatrehiny ka nanao hoe tompoko raha mety ianao de mahay manadio ahy. A Jesosy nanitsitra ny tanany de nanendry azy ka nanao hoe
mety aho madiovika ianao dia nadio tamin'ny abokany niaraka tam'izay izy. Ary Jesosy taminy tandremo mba tsy lazalaza amin'olona na de ray akory azaky ianao fa mandehana miseho amin'ny mpisorona ka mitondra ny fanatitra zay voadidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Etsika de nisy boky nandreny am' Jesosy, eno ny tsara ny am' Jesosy, zay fahainony zay ndefa naheno izy de mitoetra tao amin'ny finoana hoe tsisy afaka nadio ahy raha tsy zay olony zay. De nitady an' Jesosy izy, ka rehefa tonga teo am' Jesosy de nenkoka ka niteny hoe raha mety ianao, zany hoe raha manaiky ianao de zao mahay manadio ahy. To Jesosy hoe mety aho, madiovy ianao. Lay finoany ty olony ty zany a nahatonga an' Jesosy nanadio azy. Ny finoana tanterako amin'olo tsika mahatonga Andriamanitra miaino antsika. Maro lay zay mivavaka ihany pasitera nefa adahoana ny zany, ahoana ny tsy mba voavaly ny vavakay, misy zavatra tsy fanalaka amin'ny baiboly ny fiainanareo a. Mbola razaitsika eto ihany zay ao aoriana fa tsy fanaraka de rasaiko am'zareo, misy eo amin'ny enina eo le zavatra tsy arahan'ny olo ankehitriny de gaga izy satria fa razavainy zany rehetra zany. Tantaraintsika manaraka satria zay zany a hitatsika ny finoany ny boka de nitady an' Jesosy. Ary ny finoana koa zany de mahatonga antsika hitady an'Andriamanitra, hamaky ny baiboly ny saotra masina ary ahatonga fanamasina miasa amintsika. Tena zava-dehibe mihitsy zany a famakina amin'ny baiboly de mangataka antsika, mamporisika antsika mamaky ny baiboly mpahafantaratsika an' Jesosy satria hoy Jesosy hoe reno manambara. Satria ny fotoana moa de mandeha de toy antsika manaraka fa de hivavaka aloha tsika. Saotra anao zahay Andriamanitra fa nofahasoavana famindram-ponao de nanomboka teto ny fitorinany amin'ny finoana zay ny antony zao raha tsy amin'ny finoana tsy azona sitraka aminao. Ka de mananteny zay fa mpitoetra amin'ny finoanao amin'ny lalan'ny fitarianao anay hamaky ny teninao, hamaky ny saotra masina mba azon'ny fanamasina mampitoetra ny tena finoana marina. De ankalazaiko ianao mihina voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amin'ny zavatra inambara teto, saotra Andriamanitra. Ary amin'ny anaran'i Jesosy ny fonany rany nanaovako zao vavako zao, saotra Andriamanitra, amen, alleloia. De manao voaloha mahafinaritra ndray tompoko, fahasoavan'Andriamanitra amintsika, de miala tsindra somary ohatry naharitraritra kely, zao vao nisy indray ny fandaharana fa de ho hitantsika fa hitohy hatrany izy satria nisy antony hafa na tsy nahatanteraka izany. Any Andriamanitra ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy, veloma mandram-piainao tompoko amin'ny anaran'i Jesosy, amen.